aby eo, zao Solay miaraka aminao avy aty Ranomafana. Vidéo fahasivy ambin'ny folo indray no iarahanao zao mahakasika ny sensor system. Mialohan'ny tena amboantsika dia tsara afaka fantatritsika zao Solay Nandriansoaniana no azonao ifandraisana amiko amin'ny profil Facebook ity fa mahatratra 70 sy 700 nareo manaradia, misy taona io miakatra, misy taona io midina, arakaraka ny miamo zany mijery an'ireo olona miara-miasa amiko akaiky jereko profil par profil zany ilay izy isaky manana fotoana malalaka eny aho. Dia manasa anao hanaraka tsara an'ity vidéo anankiray ity izay mampianatra anao karazana ataontsika hoe développement personnel zany izy io misy zavatra tsara ho fantatsika amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet fa indrindra inona ny mentalité tokony hananana, ny fahaizanao mandanjalanja ny fotoana sy manome valeur an'izay fotoana izay ary ihany koa ny resaka fianaranao ny tontolon'ny vola na ny ataontsika hoe éducation financière. Dia araho tsara io vidéo io ary any amin'ny midira amin'ny roa io dia any amin'ny page fahatelo na page fahaefatra, page fahaefatra ny tena marina, misy an'ny vidéo ity ihany koa any na misy an'ireo fichier MP3 sy ilay fichier PDF an'ilay boky zany dia afaka vakianao ilay izy amin'ny teny frantsay ilay boky ny fichier audio MP3 amin'ny teny frantsay ihany koa. Dia azonao téléchargena gratuitement izay mahakasikasika ny ataontsika hoe resaka développement personnel zay. Fa anio dia mahakasika ny sensor system no resantsika, mbola azonao atao mifandray amiko amin'ny page anankiray zao Solay Nandriansoaniana ihany koa ity ilay izy dia anarahanao ilay vidéo maro samihafa mahakasika an'ireo tontolon'ny asa amin'ny internet izay misy anahy. Vidéo farany ataontsika vidéo fahavalo ambin'ny folo anio vidéo fahasivy ambin'ny folo zany no arahanao zany zao. Laha antsika resaka zay sensor system zay amin'ny ankapobeny ilay sensor system dia mandeha tsara ary mitombo zany mise à jour maro ireo zava-baovao hitantsika eo. Raha tamin'ny farany ny teny an'ilay resaka présentation 2.04, eo ihany koa ny fisian'ny event izay atao any Turquie, hitantsika izay atao amin'ny anglais event ato mbola manana 80 andro ny olona hanao boucler zany ny tikeny mialohan'izay event zay. Dia 1350 ny total ny frais makany zany fa raha miteny izy eto ohatran'ny miteny izy hoe eo amin'ny $500 zany ny participation n'ilay olona andeha ho any zany ho amin'ny resaka hôtellerie io zany. Mandritra an'izay izy io manomboka amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 mai zany ka hatrany amin'ny 3 juin ho avy zao. Dia ataony Turquie ilay izy amin'ilay hôtely antsoina hoe hôtely atao hoe Sumeo hôtel ary ireto ny zavatra atao rehetra any, misy ny resaka fampianarana any, misy ny innovation, ireo zava-baovao zany ary fanomezana reward na fanomezana loka an'ireo mendrika ary ihany koa ireo fety maro samihafa izay ho ataon'izy ireo any zany. Dia ity ilay anaran'ilay hôtely hôtel Sumeo hôtel Deluxe 5 étoiles ilay izy hôtel 5 étoiles any Turquie any. Hitantsika ny sariny ety eo ampahan'ny sariny eo amin'ny back office eo. Dia misy ny zava-baovao fanampin'izay mise à jour zay dia tsy inona izay fa onglet anankiray ao anatin'ilay système dia ny resaka IPO ny fiteny anazy IPO ity ilay izy. Dia mijery ianao amin'ny investissement ato ny onglet misy anazy dia azonao alaina amin'ny telegram group ilay fichier, azonao téléchargena any zany ilay fichier ny IPO ity downloadevinao amin'ity dia mahazo ilay PDF ianao. Dia manazava antsika ilay IPO. Lasa efatra zany zao ilay business ao anatin'ny sensor system. Mitovitovy amin'ilay forex aty ihany ilay izy rehefa mijery an'ilay IPO tsika fa
Ilay zany ohatran'ny hoe mametraka vola dia ahodin zareo ilay vola, fa ilay zany mitovitovy amin'ilay forex ihany, fa izy fotsiny haingana kokoa ary manome retour ambony raha mitaha amin'ilay any amin'ny forex zany. Satria ny any amin'ny forex arakaraka an'ilay gain azo zareo amin'ilay mpanao trade iny no anomezany retour katy amin'ny client. Fa ity indray zany somary ambonimbony kokoa noho izay, fa izy minimum ny investissement 500 $, dia miakatra fa izay makany ary maximum 250 000 $. Dia SOALE foana no ampiasaina aminazy io hitambarany izy rehetrarehetra zany ilay SOALE. Zay zany ny ataontsika hoe vaovao mahakasika an'ilay sincere system. Amin'ny ankapobeny dia mandeha tsara aloha ny réinvesti automatique ilay gain tamin'ny volana lasa teo araka ny nambarako tamin'ny vidéo farany teo, ary efa nandeha 7 andro teo izy zany zao. Dia hitantsika nataoko réinvesti automatique daholo zany ilay izy, dia hitantsika izay ao amin'ny dashboard ao hita zany ny fandehany. Ny manaraka dia mahakasika an'ireo namana niditra ao anatin'ny sincere zany, niditra antsika tao amin'ny carrière, dia fa mahatratra ny emprunt zany mahatratra 7 zany ianareo nanao inscription. Fa mino aho fa afa kelikely eo tapa-kevitra amin'izay ny rehetrarehetra hanao investissement. Dia misy an'ireo bonus maro samihafa raha ohatra ka ny ekipa manana ekipa ianao manana total ny investissement 25 000 $, dia mahazo 1000 $ ianao. Dia miakatra izay raha miampy 25 000 $, dia sady miakatra ny taux de commission azonao no miakatra ihany koa ny bonus azonao. Atody 50 000 $ izy dia mahazo 2000 $ avy any amin'ny système ianao. Raha tafakatra 25 millions de dollars ny eny ekipa dia mahazo 1 million de dollars any amin'ny système ianao. Ireo raha vao membre tsotra ianao dia tsy afaka manokatra an'ity, tsy afaka mijery an'ity. Io moa ireo fichier rehetrarehetra présentation mahakasika ny sincere system ankapobeny dia ao anatin'ilay fichier présentation iny, azonao jerena izay any amin'ny telegram group ohatran'ity aty, na ihany koa any izay fichier izay any ambonimbony any, ary na ihany koa mandeha ianao any amin'ny lien eo amin'ny profilako eo iny zany mandeha ianao miditra amin'ity roy farany ambany ety, dia tonga eto ianao dia raha ty vidéo fohy kely ity mahakasika ny sincere system. Apakaro le volume dia hoeninao le feo hanazavanao le sincere system zay. Manaraka klikenao eto dia mivadika page hafa ilay izy, dia ny zavatra ataonao raha indray ty vidéo ty manoro antsika hoe ahoana ny fanamboarana compte, paraiko zany ny vidéo paraiko. Dia naizana zany misy vidéo amin'ny teny malagasy azonao arahana ato amin'ny canal YouTube-ako, Jocelyn Randrianasoniana ihany, dia manao inscription amin'ny canal-ako dia mahazo an'ireo vidéo maro samihafa mahakasika an'izay sincere system zay ianao. Dia ity mangamanga aty ambanimbany ety aorianany andro fahaenina, vidéo andro fahaenina ity hitantsika ity ny fanokafana compte, ity ny fanokafana an'ilay wallet, ary ny fampidirana vola any amin'ilay wallet, ary ny fanaovana investissement. Dia misy ihany koa ilay fanaovana tour ny back office. Ireo vidéo ireo amin'ny teny malagasy daholo ireo azonao arahana mahakasika an'izay sincere system zay. Dia
tonga ato ianao dia cliqueo ilay step 2 mitondra antsika izay amin'ny page anankiray. Ohatr'izao izay mamitona anao ny mahakasika ny Sincere System amin'ny ankapobeny, dia arahanao ireo voalaza rehetra ao, arahanao inscription indrim-pandehany, ity ny Facebook group iarahana amin'ny parrain koa, ity ny Telegram, dia ny teny iray teny anglisy, ny iray teny rusiana ny officiel, ireto vidéo mitovy amin'ilay teny malagasy teo, iray fanokafana compte, fampidirana fond sy ny fanokafana ny SOALE, dia fanaovana investissement ary ny tourny back office. Fanaovana réinvestissement dia ny atindray ny tompon'ny système. Ity indray ilay vidéo voalohany ny event natao na ny hetsika voalohany natao tany Dubai tamin'ny volana novambra teo, ary ity ny canal YouTube, fidirana canal YouTube officiel, dia ity ilay fichier présentation ilay niteneniko teo 2.04. Ity zany fichier mivoaka farany, vao andro vitsivitsy izay nysokafany, afaka cliquenao dia mi-télécharger anazy ianao avy any amin'ny Google Drive. Dia manaraka dia ny calculateur, vaovao ihany koa izy io, dia ato ianao afaka milalao n'ity case mavomavo ity fotsiny novainao, dia afaka téléchargenao koa io avy any amin'ny Google Drive. Dia ato ianao milalao ato izy amin'ny teny rusiana amin'ny page 2 fa amin'ny page voalohany amin'ny teny anglisy, dia ny 15 manodididina ny 15% eo isam-bolana. Dia ity afaka vaivainao, ataonao hoe $1000 na hoe ataonao hoe dia ohatriny. Io zao $500 raha manao investissement $500 zany, première année lasa $1200 mahery iny, deuxième année réinvestir total io zany mbola tsy misintona vola, deuxième année ataontsika io, deuxième année lasa $3000 mahery io, troisième année lasa presque $10000 na $9000 700 mahery. Hitantsika amin'izany $500 zany ahafahanao manomana no avin'ny zanakao raha ohatra hoe ataontsika hoe manodididina manao BBC na ohatran'izany izy zany, dia any amin'ny afaka 3 taona ohatr'izany any amin'ny université izy, dia efa miaina tsara mahaleo ny tenany amin'ny vola natokanao ho anazy manokana ny alalan'ity Sincere System ity. Ary efa ampitaony izy zany, izany hoe ianao mi-créer ny compte fa nataonao fotsiny io, na tsy parrainer olona ianao fa apetrakanao fotsiny ilay vola, dia mi-réinvestir automatique ao izy, dia jerena matetitetika, dia jerenao rehefa afaka 3 taona fa hitanao ny vokany. Dia ity ny atsipirian'izay première année, deuxième année, troisième année, hitantsika eo. Ahafahanao manao karazana simulation zany na perspective ilay volanao miasa ho anao, ary ahafahanao ihany koa hoe maminavina hoe ohatrinona no tokony ho azoko amin'izao vanim-potoana izao. Dia midina ianao ity fomba fividianana bitcoin amin'ny alalan'ny compte Coinbase. Ny conseil-ko dia ny tsara mividy Ethereum izay haingaikaingana kokoa ny transferany, dia haingaikaingana kokoa ny anaovanao an'ilay investissement. Mety daholo io rehefa tonga ato amin'ny SOALE ilay izy dia tsy maintsy manao échange ianao, tsy maintsy atao $1 foana ilay izy perfect monnaie, miditra amin'ilay hoe échange ianao, dia ao no anaovanao an'ilay mamadika anazy zany exchange aty. Dia rehefa mivadika $, izy dia fermenao fotsiny dia miditra amin'ny onglet investissement ianao, dia miditra tandrifin'ny forex ity, forex io dia
tafiditra fotsiny ianao raha latsaka ny $500 izy dia ato amin'ny $100 ato ianao miditra. Raha mihoatra ny $500 na $500 izy dia ato ianao miditra. Dia arahanao ilay misy frais 5% tsy maintsy $105 zany raha ohatra ka ato ianao miditra na ny ambonin'izay zany anaovanao ny an'ilay investissement zany. Ny manaraka dia tokony anao retrait zany zao. Fa raha vao mihodinkodina ohatr'izao ilay onglet atao amin'ny back office dia miasa be ny système satria maraina zao manao paiement ny système izy manomboka ny talata ka hatramin'ny sabotsy ny antsika aty Madagasikara noho ny décalage horaire. Normalement latsinainy ka hatramin'ny zoma izy manao paiement dia zao sabotsy maraina zao zany dia lasa mbola miasa be izy manao paiement. Vao azoko voahaingana teo ny paiement amintsika amin'ny Telegram bot 0,35% ho an'io 17 avril dia azo $0,42 zany na 42 cents. Vokatra izay dia ataoko video mitokana ny fanaovana retrait an'ilay $35 mahery etsy ambony etsy dia izay no niarahantsika teto. Aza adino ny mifandray amiko Jocelyn Randrianasorinina na ihany koa ao amin'ny page koa Jocelyn Randrianasorinina ihany koa. Dia manam-piaona ny video manaraka indray video faharoapolo aza adino indroa eo amin'ny description eo. Mirary soa ary mirary weekend mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Veloma tompoko. Sincere IPO is a unique investment direction with an opportunity to participate in IPOs of companies around the world, having no analogs today. What does IPO mean? The IPO, Initial Public Offering, is the first public sale of stock to a number of public investors who have previously submitted applications for participation. Simply put, this enables the company to raise money for business and the investor to receive income on his investment. Sincere IPO mainly conducts a continuous analysis of the market according to the leading evaluation and prospects criteria. In the course of the work, a list of the most promising enterprises is to be compiled and a portfolio for investments is to be formed. The exclusive business model has made investing with Sincere IPO much easier and more reliable by making use of the following indicators. The team of analysts and experts with more than 12 years of experience in the financial sector. Open reporting of all transactions since 2012. Low commission rates for depositing funds. Above market allocation. The recent results leave no doubt in the IPO market prospects and the earning opportunities for everyone. More than 77% of successful transactions, 60% of average yield per transaction, 29% of average increase in share prices on the first day of allotment. Join us today to create a reliable source of passive income.